Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo ny vokatry ny fanahy izay indray avana no lohatenin'ity video manaraka ity. Ny tenin'Andriamanitra amin'ny Galatiana 5:5-20 sy ny 7:20 no mitanisa amintsika ireo teboka sivy izay vokatry ny fanahy masina ao anatintsika. Ambaranao manao hoe ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharom-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po, tsy misy lalàna manohatra izany. Amen. Ireo teny ireo zany zavatra tiako marihana aloha ety am-piandohana dia ny hoe raha vao mahita anao amin'ny Baiboly hoe fanahy efa lehibe dia fanahy masina izay nitondrona amin'izany na ny fanahin'Andriamanitra. Fa rehefa hoe efa kely dia fanahintsika olombelona izay nitondrona amin'izany. Zay zao mahatonga ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona 7:1 hoe izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Ilay fanahy voalohany fanahy masina miteraka ny fanahintsika, ilay fanahy faharoa ilay fanahintsika olombelona amin'ny fahaterahana indray. Dia rehefa tonga ao anatintsika zany io fanahy masina io dia misy an'ireo vory eo asehony eo amin'ny fiainantsika. Zavatra voalohany izay tsara ho fantatsika aloha dia izao ny voa izay omen'ny fanahy masina dia tsy azo ampitahaina amin'ny avy amin'izao tontolo izao. Ireo zavatra sivy ireo mety omen'izao tontolo izao anao daholo ireo. Afaka mamenao fifaliana izy na fiadanana, mety hanana faharom-po koa izy, mety hanana fahalemem-panahy koa izao tontolo izao na tsy mivavaka aza, mety hanao soa koa izy. Sainga tsy mitovy amin'ny an'ny zanak'Andriamanitra izay avy amin'ny fanahy masina izany zavatra izany satria ny an'izao tontolo izao dia zavatra mandalo, zavatra vidiana, ohatra fifaliana vidiana, fifaliana misy fepetra. Akka ny hoe raha misy raha tonga eto ty olo ty dia faly fa rehefa tsy eo izy dia malahelo indray na hoe andeha hividy fifaliana, mandeha anao zany mandeha vidy fifaliana mihitsy anao ohatra misy spectacle dia jerevanao dia miorakoraka ao dia falifaly fa rehefa mivoaka anao dia miverina amin'ny fiainanao ara-dalàna indray lasa ilay fifaliana. Fa ny fifaliana izay omen'Andriamanitra, ny voa izay omen'ny fanahy masina dia maharitra, tsisy fepetra. Ka nahatonga ilay hirantsika mihitsy manao hoe faly ao aminy indray ao, na dia mahantra aza mbola manao hoe faly ao aminy ao satria tsisy fepetra ilay izy fa tonga dia any anatinao any amin'ny fanahinao mihitsy ilay izy no mandeha satria rehefa tonga any amin'ny fanahinao dia izay zavatra ao amin'ny fanahinao zavatra mandrakizay. Fa ny an'izao tontolo izao aty amin'ny nofo sy ny saina sy ny fihetsem-po fotsiny ilay izy no tonga dia reny mandalo daholo fotsiny ihany izany rehetrarehetra izany. Zay zany aloha ny voalohany mety hanome anao an'ireo izao tontolo izao fa tsy azo ampitaina fa ny azy adiny roa, adiny telo. Mety misy olona koa manana toetra tena manana le fanaova-tsoa mihitsy fa ndraindray le fanaova-tsoa mety mbola misy intérêt, mitady tambiny, misy deradera, misy voninahitra tadiavina ao ambadika le fanaova-tsoa. Fa ny an'ny kristianina tena tonga lafatra satria fanaova-tsoa tena tonga dia hoe vokatry ny fanahy ao anatiny. Fanahy masina aloha mikitika ny fanahiny dia faresen-dahatra mihitsy ilay izy tsy mila ampianarina izy na teriterena fa tonga dia faresilahatra tsotrao fotsiny izy dia tonga dia nanao an'ilay izy. Zao tontolo izao raha resaka hoe fahononam-po, resaka maîtrise de soi zany dia tena hoe ianarana mihitsy zany, séance be dia be mihitsy zany. Fa ny zanak'Andriamanitra ny fanahy masina, fanahiny fahononantena no mitoetra ao anatiny dia manome an'ilay fanahiny an'izay fahononantena izay. Zavatra maharitra zany, zavatra tsy vidiana zany, zavatra tsy misy fepetra zany fa tonga dia omenanao fanomezana ao anatinao ao. Zay aloha zany zavatra voalohany. Zavatra faharoa dia izao ny reo le vokatry ny fanahy ireo dia miaraka mitombo, miaraka azonao daholo ireo. Mozy ambarana manao hoe le fruit, zay ny dikany amin'ny teny frantsay hoe ny vokatra. Za tsy miteny hoe ireo vokatra fa ny vokatra. Misy dikany zany satria raha mijery zao tsika any amin'ny Galatiana 5:7-20 dia hoe fa ny asan'ny nofo dia mandeha hoe les œuvres zany hoe pluriel le izy zany hoe zavatra be dia be zany dia misy ao nefa fitsangatsangana, fisotroana, mety hitsangatsangana fa tsy voatery hisotro. Fa eto ambarana hoe le fruit zany hoe zavatra tokana, tonga dia miaraka zavatra tokana zany indreo tonga dia miaraka daholo paquet anankiray zany ireo le vokatry ny fanahy ireo. Tonga zany raha misy olona zany kristianina dia tsy possible mihitsy hoe za manana fifaliana fa tsy manana fiadanana, na hoe manana faharom-po fa tsy manana fahalemem-panahy. Fa tonga dia omenanao miaraka daholo zany ireo zavatra rehetrarehetra ao ary zay koa ny mahatsara azy. Ambarako teo ihany amin'ny hoe zao tontolo izao mety afaka ampianatra anao resaka maîtrise de soi izy ny fahononam-po fa tsy tonga dia tsy afaka ny ahazo ianao ny fitiavana,
nahazo anao ny fifaliana dia mety ampianarina eo anao sy ny ohatr'izany fa mandeha tsikelikely fa nin'Andriamanitra izay avy amin'ny fanan'Andriamanitra ao anatintsika tonga dia miaraka le izy miaraka miseho amin'ny fiainanao daholo ireo zavatra rehetra tonga dia miaraka voa anankiray omenanao daholo ireo rehetra ireo. Zavatra fahatelo koa nefa tsara fantatsika dia izao mitombo tsikelikely ireo zay mahatonga anazy hoe vo noarina amin'ny vo zany hoe hazo fruit tsara fantatsika zany hoe fruit voankazo. Ny voankazo raha misy hazo anankiray zao ka misy atao hoe manga le voankazo dia iny manga iny dia misy vo zay mitombo zany mila faharetana. Ny fiovana eo amin'ny kristianina ravana tsy tonga dia fiovana ray mandeha zany hoe nandray an' Jesosy tompo famonjy ny fiainako androany nanateraka indray androany tonga dia rahapisy tonga dia miova be ny fiainako tonga dia radical zay moa filazana azy fa tena tandremanao raha misy olona mijova volobelona ka miteny zany hoe tonga dia ny pitsony iny tonga dia niova tena niova tonga dia lasa masina be izy fa tonga zany dia vo tonga dia mibolongana be tampoka teo fa mipoaka koa iny vetivety iny dia mipoaka fa ny tena vo mamy dia izao ilay vo le mitombo tsikelikely ny fiainanao amin'ny fotoana andraisanao ny fanahy masina le fahaterahana indray miova zay lehibe misy olona kristy olom-baovao izy miova satria nahoana velona ny fanahinao manombokeo. Ny fanahinao zany instantané tonga dia miova fa ny vatanao sy ny tenanao sy zany progressive mandeha tsikelikely zany ny fahazahoanao an'io vo io mandeha tsikelikely. Ny mangany mety misy fotoana mbola hoe raisinao tena mbola markive fa efa vona mangy iny fa tsy hoe tsy mangy iny akory efa vo iny misy fotoana azo ampiasaina anaovana lasary iny fa mety misy koa raha endrasana eo dia mety le tonga amin'ilay fahamaminana mihitsy. Dikan'izany dia izao tokony hanana faharetantsika ny amin'ireo kristianina namantsika mety hoe mbola tsy tena hitanao anatiny le fanaovan-tsoa mbola tsy tena hitanao anatiny le fahapo tsy midika akory zany hoe tsy ao aminazy ny fanahy masina tsy nanome le vo ny fanahy masina fa taraiky izy zay ny azo ilazana azy satria ny olona mandeha araka ny fitarihan'ny fanahy masina ny tonga dia mahazo an'io aingana arakaraka ny fihetezana ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra no mampitombo an'ireo voro aingana eo amin'ny fiainanao dia zay no mahatonga ny olona sasany hoe mbola taraiky izy zany satria mbola variana amin'ny aran'ofo izy dia lasa tsy mitombo mihitsy zany le vo fa dia eo izy fa ny izany aza efa fruit foana io efa misy vokatra foana io fa mety mbola zavatra kely mangidy mbola mety hoe tsy azo hohanina akory ary zay zany ny zavatra manaraka. Zavatra manaraka zay tsara fantatsika koa nefa dia izao mila kolokoloana io raha ny tena marina le vo tsy misy azonao atao amin'io le manga le vony eny ambony io hoe ndia le manga ho popiko na ho tsindromiko na tsisy azonao atao fa ny tokony ataonao raha tianao hitombo io vo io dia le tany sy le fototra io no karakarainao io no hafa io no tondrahanao dia rehefa voatondraka io tsara ho azy ny vokatra ery ananiny ery. Dia tahaka izany koa tsy ataontsika ezaka hoe ahoana moa zany nataoko mba azoko le fifaliana mitsikitsiky ataovy an'izao hoe tsy zay fa ny azonao fifaliana dia izao kolokoloa ny fifandraisanao amin'ny fanan'Andriamanitra meteza ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra meteza andeha araka ny fitarihan'ny fanan'Andriamanitra dia hitanao fa mivoaka ho azy io vo io tsara ho azy ny vo rehefa tena voakolokolo ny fototra dia ny fanahy masina izay mitoetra ao anatinao zay zany nahazahoana azy. Ny manaraka dia izao io vo io dia ny hafa ny tena mahazo tombony amin'io io le voankazo io ane tsy le azo ane ny tena azo tombony amin'io voankazo io fa ny olona manodidina ny olona zany mety ho avy eo dia io ten'le izy dia manandrana dia tena mahita le amaminy dia tahaka izany koa zany ny kristianina lay vo eo amin'ny fiainantsika ny olona manodidina antsika ny tena azo tombony ianao zany amin'izay fotoana zay lasa vitamine ho an'ny manodidina anao ianao satria izay mihitsy le voankazo misy vitamine jereo tsara ravana fa misy olona zany hoe mahafinaritra miara-miasa amin'ity olona ity tena tsotra izy tena manampitiavana izy tena olona manana fifaliana izy ary tena fifaliana hafa mihitsy fa na dia efa misavoritaka daholo natao ampiasana izy mbola tena hitanao hoe manana le fiadanana dia lasa fiadanana mitondra fifaliana ho an'ny manodidina azy izy zay ny mahatonga anazy hoe vo lasa ho an'ny olona rehetra zany fahasoavana ho an'ny olona zany izy dia mila mandinika zany tsika hoe rehefa eo ianao manahoana ny olona faly ve ny olona satria eo ianao sa rehefa lasa ianao toy ny olona hoe zarany ary iny lasa any fa tena hoe mitomany mihitsy ny olona rehefa lasa ianao hoe tena matsiaro hoe mangetaheta zay misy fifaliana azonay miaraka amin'iny olona iny tena zavatra mivoaka avy ao anatiny mivokatra le fanahy masina dia izay zavatra zay ny olona ny tena mahazo tombony amin'ny voa izay ao anatinao io. Ary ny zavatra farany zay tsara fantatsika dia izao ny vo io dia tena hoe tsara amin'ny toerana rehetra io tsara amin'ny olona rehetra io zay mahatonga anazy ny teny manao hoe tsisy lalàna manohatra zany hoe
naiza le anao dia tsisy mihitsy lalàna na constitution ina manohatra an'izany hoe ratsy ny fiadanana, ratsy ny fahamarinana, ratsy ny fahalemem-panahy. Tsisy lalàna manohatra an'izany na hoaiza anao na hoaiza. Ny vozy omen'ny fanay masina zany a na vazaha na gasy na anglisy ninina dia mety amin'ny daholo. Ary na fotoana roviana na fotoana roviana tsy miova mihitsy ireo. Fa nanomboka tamin'ny fotoana izay nitendana azy ka hatramin'izao fotoana itenderantsika izao, raha roviana torina filazany tsara, ny vozy omen'ny fanay masina dia zavatra tsara mandrakariva. Ny fahamarinana zao tontolo zao mety miovaova, fa ny avy amin'Andriamanitra tsy miova, tsara mandrakariva. Inona mahatonga ana miresaka an'izany rehetrarehetra zany a? Izao ry havana, ny an'izao tontolo izao ifampitadiavana, vidiana lafo ny zavatra rehetra, fa ny anao kosa efa ao anatinao le izy. Efa ao anatinao le izy, efa misy fanay masina efa mitondra le izy. Vonina nome an'le izy eo amin'ny fiainanao. Fa ny angatahana aminao fotsiny dia hoe vonina ve ianao, anaiky ve ianao hiasany ny fanay masina hanehoany andreo eo amin'ny fiainanao. Fa tena misy meteza ho tarihan'ny fanan'Andriamanitra dia ho hitanao fa hamono fiainanao. Ary io vo io tena zava-dehibe io, satria ny voko no hamantarana ny hazo. Ka dia mahireza ry havana ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.